mbola nterina ny fiarabana atsika rehetra mity tolakandro ity faly izay telo mirahalahy ahitanao tonga eto ny safidy hiaraka aminay eto hiaraka amin'ny tompo eto amin'ity tolakandro ny alahady 24 ny volana desambra taona 2024 ity hiasany Andriamanitra amin'ity hariva ity dia azo tombony avy eny ianao izay nisafidy hijanona eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao izay miaraka aminay amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera manonona fiadanan'ny tompo aminao sy ny tokantranonao hiankonanao koa izay amin'ity tolakandro ity. Alleloia. Tsy fantatro azy fotoana omen'ny tompo antsika ao anatin'ity afatra ity fa andehantsika aloha hamaky ny baiboly dia sokafantsika avy hatrany lioka toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14 dia hovakiko amin'ny anaran'ny tompo ny tenin'Andriamanitra ary dia maniry raha maniry mba anana anjara be dia be any ianao amin'ity fotoana tapany hariva ity. Lioka toko 2 andininy 9 toizantsika hatreo amin'ny andininy 14 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary indro nisy anjelin'ny tompo nanodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary iny anjely tamin'izy ireo aza matahotra fa indro mitondra teny soa mafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary zao no famantarana ho anareo: ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo mpinanam-bilona ianareo. Ary nisy marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fedanana sy fankasitrahana ho an'ny olona eto akoron-drano. Amen. Ny zavatra hitantsika eto dia ny zavatra izay niseho tamin'ny fotoana naterahan'ny mpamonjy tamin'ity fitantarana anankiray ity dia ny fisian'ireo mpiandriondry izay niandriondry tany an-tsaha tamin'ny alina tamin'izany fotoana izany. Nisy anjely izay niseho tany amin'ny toerana io ary io anjely io dia nitondra mesazy tamin'ireo mpiandriondry ireo ka miteny hoe indro mitondra teny soa mafalo aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Ny antony dia satria izao mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Dia nanome description izy zao famantarana ho anareo: ahita zazakely voadidina lamban-jaza mandry eo mpinanam-bilona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy marobe avy tany an-danitra, izany hoe mponiny landy, reo olo-masina, reo izay petraka rehetra monina tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely. Niteran'Andriamanitra izy ireo dia niteny manao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, fedanana sy fankasitrahana ho an'ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Dikany dia zao tena zava-dehibe mihitsy ity fotoana anankiray ity izay nanambarana ny naterahan'ny tompo. Misy zavatra anankiray rehefa teraka ny tompo dia ke
mitodika kely eo amin'ny filazantsara matotoko faharotsika ny andininy fahatelo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary nononandre izany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra tamin'ity fotoana anankiray ity koa mantsy ny elo ny vaovao ny apita ny vaovao paritaka ny vaovao raha lasy anabavy a tsika rehetra tonga eto a ila zao zay mbola tsy nandre anambarao zay mbola tsy naheno antsoy lazao apartao fa efa teraka ilay mpamonjy halleluja dia ny zavatra niseho tamin'ity fotoana ity tonga reto olon-kendre avy any antsinanana dia niteny tamin'ny Herôda hoe aiza lay teraka ao mpanjakany Jiosy fa nahita nikita ny teny antsinanana zay ka tonga mba hiatohaka aminy fa rehefa nandre zany Herôda nangorohoro izy mba amin'ny fanjakany va ny fandrenesana fotsiny hoe teraka Jesosy teraka ilay mpamonjy dia nangoro Herôda sy ny fanjakany mba fantatrao ve amin'ity anio ity ny fandrenesanao ny afatra zay tohina ambara aminao miresaka momba an' Jesosy dia ampiampangovotra ny devoly ampiampangovotra ny satana ampiampangorohoro ny fanjakany maizina amen 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 vavakytsika tsy hijanona ho fangorohorona fotsiny zany fa hialana izy hitsakana izy hiala ho fonenanao andosika ho fahasalamanao ao ny fidiram-bolanao ao ny ara-pananao ao ny ankonanao amin'ny anaran Jesosy halleluja fa verina kely ato amin'ny filazantsara ny lioka toko faharotsika dia hitondratsika izay tena tiana ambara ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoy lay andininy novakitsika teo amin'ny andininy fahafolo manao hoe tondra teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fifaliana lehibe misy olona zao tonga natratry ty androdroany ty a fa lavitra ny fifaliana mety misy olona zao any a misakafo tsara tafo tsara fa tsy manam-pifaliana mety misy olona zao a anoany tena ao anatin'ny ranomaso alahelo ao anatin'ny fahoritsaina fitanirena vangidina mety misy olona koa zangamba tonga eto ao anaty rahona tanteraka antsombana jejerena to mampalahelo manome fo mampitanondrika mampiravoravo tanana anio ampifaly anao any Andriamanitra halleluja teraina ny tompo fa tsara izy hivavaka ho anao zay telo ny rahalahy fifalianane no entinao miala eto androany arivo fifalianane no entinao matory arivo fifalianane ameny anompenanao amen 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 dia mandeha teo amin'ity tanàna iray rehefa tonga teo amin'ity tanàna anankiray ty mpanao atsika na malaza reny humoriste reny moa dia tsy fantatra fa vitany mampitokaka mampitokiky ary tena mampiome olona amin'ny zavatra rehetra vetivety dia ny elo ny lazana tonga avokoa ny fiarahamonina na dia nisy vidim-pidirana azy zany tsy nampaninona ny olona satria vidiana lafo zany atao hoe fifaliana izany hanika ny sarangan'olona rehetra dia revo hiaino angampanao atsikana hitangorona ho aminy mba hitady fifaliana fa ndray andro
nisy nandombaravarana teo amin'ny tokonan'ity dokotera mpitsabo teo an-tanàna ary te nanontany ilay dokotera inona no azoko atao anao voan'ny tazo koa nga ianao tsia tsy voan'ny tazo aho hoy ilay olona inona ny marary anao marary kibo nga ianao tsia tsy marary kibo aho marary nga ny andohanao tsia tsy marary andoha aho fa inona ary mahazo anao dia hoy ilay olona namaly hoe marary ny foko dokotera tena marary ny foko misy fotoana te hamony tena misy fotoana tena matsapa fangidina tsy misy ato zany eo amin'ny fiainako mijaly a dokotera mila fanampiana mila fitsaboana mila fanafody a meo fitsaboana sazaho dokotera dia hoy ilay dokotera ny teny manao hoe angay anao vahiny eto an-tanàna dia hoy izy miteny tsia vahiny ihany aho saingy efa hitako avoko ny eto an-tanàna ka hitanao va ny toerana malalaka eo akaiky ny tsena eny tompoko hitako satria falehako matetika hoy ilay olona dia hoy dokotera ny teny manao hoe zao no izy a isaky ny arivariva amin'ny telo dia misy mpanao atsikany ao dia mandehany ianao makao fa rehefa tonga ao ianao dia anatika fampisehoana mahafinaritra ary dia izao hositana ny aretinao hositana ny aretinao dia io fonao izay mampahory anao mampijaly io satria mila fifaliana ianao dia hoy ilay marary nibanjina ny dokotera tamin'alahelo dokotera tsy misy akoatra izany ve tsy misy hafa akoatra izany ve dia hoy dokotera manao hoe zay no aingana indrindra hoy ilay marary malahelo a dokotera milaza aminao zange io mpanao atsika an'io e zange le hitangoronanao isaky ny amin'ny telo e zange le andoava ambola mba hampifaly vahoaka e saingy zao dokotera raha misy akoatr'izay dia omeo a fa raha izany tsia hoy aminao iza mihitsy no tompon'io fampiomezana io saingy zao iza le manana olana iza le marary riavana be dia be ny karazam-pifaliana eto amin'ity tany ity zay tsy mitondra soa ary fifaliana vetivety mandalo miserana fa za miteny aminao androany fifaliana ao amin'i jesosy tsy mba tahaka izany fa fifaliana mateza fifaliana maharitra fifaliana miaina fifaliana mitoy fifaliana lalipaka ary vavaka izay androany averiko ihany hipaka ao aminao ane zany horaisinao ane zany hitinao aminao ane zany zarivo zao ny alahelo retsy ho saroma zany fifaliana avy amin'ny tompo zany ny ranomaso retsy ho saroma zany fifaliana avy amin'ny tompo zany ninninona mety fady sy ho mpanantenana mety tsy hamotsina ny aviavy andisy fanantenana ny oliva tsy ho ao ambalatsony ny andehanao sy andeha mbibiompy fa ianao mbola afaka hifaly amin'Andriamanitra iravoravo amin'ny Jehova amen 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 halleluja misy zava-dehibe efatra ho tandrosaiko aminao reto zay mitondra fifaliana ho anao vitsy zay fitany zany zay dia hivavaka ho anao zahay dia ho tahin'Andriamanitra ny anao androany falifaly daholy ary aloha azafaty miaraka amin'ny halleluja 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 ny eto amin'izao tontolo izao firifiry moa ny olona androany nommé ministre nommé directeur de cabinet afaka ray volana antsefa afaka roy volana miakatra fampanoavana raha lasy anabavy fifaliana ao amin'ny tompo tsy mba tahaka izany tsy misy fitaka tsy misy fandrika fa fifaliana tondra fiainana tondra fiadanana tondra fanasitranana fahasalamana hoanao amen 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 dia maky tentsika salamo fefatra amby roapolo amby zato andininy fafito salamo fefatra amby roapolo amby zato andininy fafito zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiasa tapaka ny fandrika ka afaka isika zavatra anankiray zay tsy mahatanteraka ny fifalian'ny olona dia ny fatorana ny fangejana fanandevozana tsy mbola nahita mihitsy ianao zavatra olona anankiray voafaty ka hoe faly
possible zany tsy mitombo zany jereo ny fotoanan'iny Jeremia fony Jeremia nalatsaka tao anatin'ny lavadrano voarako tao amin'ny baiboly ory izy zeo ke volokely anankiray eto misy fanoharana momba ny vorona rehefa voafandrika ny vorona tafiditra tafalatsaka ao anatin'ilay fandrika piégé izy faly ve izy antsoantso taray kikiky mila vontsy maninona moa misy olona tsy manam-pifaliana satria voafatsika voaketsy tena ao anatin'ny fatorana tanteraka voafatotro ny ota voafatotro ny fahazaran-dratsy voafatotro ny fiainany tsy mahomby voafatotro ny fahalemena na i Paoly aza teniteny indrisy iza no anafaka amin'ny tenan'ity fatorana ity mijaly any ka raha dia krismasy aza ny andro 24 décembre dia ao anaty fitandrena fatisopana tenana ratram-po ranomaso ny olona falifaly izy bongomaso ny olona ravoravo izy tao mandatsy azy ny sakafo eo anoloany fa maninona le fatorana le fangetsana le fanandevozana nisanisa tonga eto androany tononona eo aminao fanafana amin'ny anaran'i Jesosy fatorana retany eo afaka amin'izao andro krismasy zao fatorana retany eo afaka amin'izao krismasy zao misy Andriamanitra mpanafaka eto hoy ny ratsika malaza ny Andriamanitra dia mahafaka anao hoy Jesosy miteny raha ny zanaka mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mba isy fahatsiarovana maventy ho tadidinao tsy ho voakosoka omponao fankalazana amin'ny fahaterahanmpamonjy taona 3 nandraisako fahafahana be voninahitra voafatotry ny fahazaran-dratsy ahy za le mpifosafotsy za le mpipitsipitsika za le mpanaratsy za le tena mpanakina za le tena tsy manam-pitiavana za le mpakahala za le be felonana fa misaotra ny tompo aho nafahany tompo aho tamin'izany fahazaran-dratsy zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa na antsika dia fa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky mipiasa tahaka ny fandriky ka afaka isika falifaly lasa nanidina ho aizy ho any an-dandy amen ho afaka miditra ny zanaka maditra rehetra amin'ity noely fankalazana ny fahaterahanmpamonjy ity zay endrim-pahalemena endrim-patorana endrim-pangejana rehetra ny rahan'i Jesosy any anampatapaka an'izany dia hitondra fanafahana fa rehefa afaka ianao olona afaka ianao valy ao amin'ny Jesosy tadidiko ny fotoana nanafahana tamin'ny fahazaran-dratsy tadidiko misy fotoana na dia mivavaka azy ianao dia tafalatsaka ao amin'ilay fahazaran-dratsy hirahira n'izao tontolo izao dia efa voahiranao le refrain'le hirahira n'izao tontolo izao ary hainao intégrale tena copie-coller mihitsy zay ianao vao tonga saina tampoka oay afa-baraka amin'i Jesosy ny fona Jesosy io tsy amerina tsony mandrakizay doria amenina dia ianao dia mitanondrika dia malahelo menatra ny tompo menatra ny tenanao dia mibebaka kelikely teoriana reny tsy ampitsampivavaka avy any mandre hirandray na ny taxi be ary lila tena ankafizinao mihitsy ny fantatry ny devoly hoe ty mihitsy ny tena point vital an'io manomboka mibaty raha mesure ny tongotrao toboka kely ny fo atsika amin'izay ny loha manaraka tsy fidiny manonona parole anankiroa anankitelo tonga saina tampoka ianao Andriamanitra roako ny devoly any amin'ny elo tsy manan-kery tsy manam-pahefana sofa teo Jesosy ilay mpanafaka rehefa tonga izy niaraka amin'ny heriny fahasoavany tapahany fatorana rehetra nongotany hatramin'ny vakany le fitiavana an'le zavatra ratsy
mandray an'izany maloiloy kriko dégoûtant satria nahoana tena tsisy idirantsony tsy mifandray tontolo anankiroa mifanohatra ary te fantatrao saotra jesosy eo fianao nanome fahavahana anafaka sy mbola fafatotra rehetra ny any tompo androany amen 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 zavatra faharoa mitondry fifaliana sokafantsika amin'ny anaran'i jesosy jaomina toko fahenina amby folo andiny fefatra amby roapolo zao mivaky miteny mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo mangatady azo ianareo mba ho tanteraka amin'ny fifalianareo amen zavatra mitondra fifaliana lehibe eo amin'ny tompo dia ny valim-bavaka valim-bavaka tsakano hoe tana zay efa nandray valim-bavaka hoe dia raina amin'ny tompo atsakano hoe tana zay mbola te handray valim-bavaka androany ko hoe iaino anao any amin'ny tompo ka anome rariny ianao amaly ny etaetanao ane izy anome anao mihoatra no zay nangatanao ane izy fa eto jesosy dia miteny ary mpianatra mihitsy nylazainy mandraka ankehitriny tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo rehefa mivavaka zany tsika aza dia mivavaka koa amin'ny saha fotsiny hoe fazarana le mivavaka dia mivavaka efa fanao efa tena culturako mihitsy le hoe mivavaka dia zay tsara zany fa izao tsara lavitra noho izany raha mivavaka ianao mandray valim-bavaka vavaka ianao mandray valim-bavaka miantso ianao enon'Andriamanitra taraina ianao ivalian'Andriamanitra zay tena zava-dehibe izy raha teo amin'ny teny antsoa iaho dia hovaliko ianao hovaliko ianao mangatao izy dia omena ianao halleluja halleluja anio jesosy no miteny eto mangata amin'ny anarako rehefa mivavaka ianao mivavaha amin'ny anaran'i jesosy tsy ho amenina mafy be halleluja zay zavatra angatanao zao arivo zao ho azonao ane zany mety vo migadonao atrano mihitsy ianao androany arivo dia ho raisinao amin'ny anaran'i jesosy zany valim-bavaka ao zany rehefa mandray valim-bavaka tsisy olona nandray valim-bavaka dia mitomanina moy fo tsisy olona nandray valim-bavaka dia kivy malahelo endrika ahoana rahalahy ahoana frera ary ino ty makivikivy anareo ty nandray valim-bavaka e olona tsy normal zany tsy normal zany fa ny olona nandray valim-bavaka halleluja tsikitsiky izy makao an-dakozia izy dia velo-kiry mangeny anjaritaina dia velo-tsioka miakatra mitohitra raha tohatra dia ravoravo mandeha makeny an-dalana makeny an-tsena dia misaotra an'Andriamanitra tsy akijanona satria nahoana ny valy le vavaka amty fankalazana naterahampamontsy tena am'roapolo sy roa arivo ity tsodrano ny sekoly alaty rehetra zay andray valim-bavaka ny sekoly alaty rehetra andray valim-bavaka ny tanora rehetra andray valim-bavaka nyray mpianakaviana sy ray mpianakaviana rehetra andray valim-bavaka ny fiangonana rehetra ary rehefa mandray valim-bavaka ianao mifalio amin'ny tompo ianao halleluja taditiko ny valim-bavako voalohany reny tsy adiniko tena goavany zany a goavany zany tsy adiniko inona ozy izy ianao le valim-bavaka anao karaha-mpandrondro aho tamin'izany fotoana zany dia menatra moa ny tena le hitaraina amin'ny zoky na hitaraina ihany koa amin'ny olon-dehibe fianakaviana
dia hoe zay vitan'ny olona mba vitako, zay hitan'ny olona mba hitako. Ary zay moa ny anahy somary karakterako zay za manamanana an'izay karazana ambo hafahafa zay. Inona ozy izy ianao? Izako makao amin'ilay tompona andraikitra dia ohatry ny arirarirany. Azafady zafa misy le lazaiko. Tonga ianao andro ray, lazay fa tsy ampy ny dossier. Tonga ianao andro ray, lazay fa tsy mety ty. Tonga ianao andro ray, za mahita ambara foana izy. Inona moa ny vavahako raha zao foana kosa ny ainako? Jesosy eo, elo lalanao amin'ny birao hidirako ianao androany. Ary raha tena sitraka ao tompo, anio atao vita androany ty kara-panondroko ty. Dia mihaino fijoroana vavolombelona tsy mahomby ianao eo an-dalatsara eo pilarana eo. Zana anao kara-panondro tateo izy izy le renim-pianakaviana ray, afaka 5 volana vao vita. Ny anandra heritaona ozy ny anankiray, ny anaro ozy izy le anankiray, dia voatery tena nandoa vola be mihitsy ohatrany hoe misy devolo mitsangana manozongozona ny finoanao zany. Tonga teo amin'ny toroko hiditra tao amin'ilay tompona andraikitra. Za zany amin'eo fa tena feno vavaka. Ahoana ny ianao? Kara-panondro tompoko. Efa lany, efa tapitra ny lera hatramin'ny amin'ny 10 ihany. Zao efa mifiry zao. Za tamin'io namotoka teo fotsiny. Za eto aty loha taty loha jerena teo amin'izay. Dia niantso olona anankiray izy, akatony ozy io trano nakatony amin'izay. Fa ianao moa zanak-ianina. Dia nanonona anarana manamboninahitra anankiray izy. Za tsy niteny fa nitsikitsiky fotsiny, sady tsy nanao non tsy nanao oui, tsikitsiky fotsiny. Ianao zany le faralahy, tsikitsiky fotsiny ary ahoana sy ahoana momba n'le afera ohatran'izao iny. Mateneno izy raha afaka miara-miasa dia ameko anao ny adresy, dia meko anao ny anarako, dia ty ny carte de visiteko, dia ohatran'izao. Tsy niteniko eo fa nitsikitsiky fotsiny. Fa nareo zanany aloha tena hafa mihitsy hafa mihitsy. Dia zao mba mety aminao vera mba miandry kely fefakadiny ianao. Fa tonga manko dia vitaina zao dia zao ty fa efa ao ihany ny mpanao sonia dia tonga dia anaovinao any eto atony lavitondronao no atao. Aloha ianao refesina vetivety, aloha ianao ataon'izao. Miaraka amin'i Jesosy raha lasiana bavy service rapide. Vao nivoaka avy eo miaraka amin'ny kara-panondro, jerijery daholo ny olona. Dia nanaraka na mihitsy ny lehilahy anankiroa. Ahoana rangaly lalana nahitanao an'ity ahoana ny nahavitanao an'ity? Valy teny tokana Jesosy. Anio amaly ny vavaka ataonao any Andriamanitra androany. Mangatady ao tanteraka ny fifalianao. Fatelo Romanina 9:7-7. Misy ilay teny mahafinaritra anankiray zay niresahan'i Paoly, manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diatsika. Koritianina 1:2-7. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe mitondra antsika mandrakariva ao amin'ny Kristy ho toy ny fanao izay avy nandresy Jesosy. Ary hoy ny Kolosianina 2:5 manao hoe maneho miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandresy izy. Alleluia. Misy ny ady, misy ny olana, misy ny problema, misy fizantoety, misy ady amin'ny devoly, misy ady, misy ady. Fa ity mahafinaritra ao amin'ny Jesosy tsy maintsy mandresy. Andresy any ianao amin'io adinao io. Amen.
tsisy olona nandresy tamin'ny ady ka malahelo, tsisy an'izany mihitsy. Tsaroko tsara rehefa tena niady zanak'Israely sy ny Filistina, nahazo fandresena ny zanak'Israely. Ira moa zao fifaliana moa zao io adinao inge mampitomany anao ankehitriny e, io problema lalovanao io nge mampitanolika anao ankehitriny e, io nge mahatonga anao malahelo e, io nge mahatonga anao tsy mahita tory amin'ny alina e, io nge mahatonga anao tena mitanolika e, io nge mahatonga anao indraindray natenianinao ambavanao azy dia mangity miovatsiro satria mafy le ady. Fa mampahery anao andro any dia ampifaly anao ny tompo, fomba nomesany tompo fifaliana ho anao, omeny fandresena anao amin'io adinao io. Izy no iady fa ianao angina, ho hitany masonao mihitsy ny tarapoan'ny fahavalo eo anoloanao, ho hitany masonao mihitsy ny fomba nanganan'Andriamanitra anao hanitsakitsahanao fahavalonao, ho hitanao mihitsy ianao misato-boninahitra satria mpandresy miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Fa efatra farany dia hivavaka tsika ny mitondra fifaliana dia ny fanasitrana an'Andriamanitra. Amen. Marina fa ny fiteny malagasy dia misy fiteny ohatrany tsy dia mahomby loatra hoe maninona ty izy teo, zay marary andrianina. Dia ohatrany hoe misy olona indraindray maniry hoe za zany efa ndeha anavy, za angamba mety anavy raha pitso. Tsy viteny mihitsy zany. Fa jereo ny olona marary na eto amin'ny baiboly azy fa nijaly izy ireny, nijaly. Maninona mahatonga misy olona malahelo? Satria marary. Mafety ny andro nefa za ty marary, manara ny farany taona fa za ty marary, anara mba krismasy fa iza ty teto ambony fandriny, za ty mbola tsy fantatra ny amiko, za ty dia tena ao anatin'ny fangiry firiny. Tianao Jesosy, tianao sitrananao izy androandro, dia ampifaly anao izy, tsy sitrany matsy mampijalina, mampahory, mampitomany ny zanak'olombelona. Asa everina mihitsy fa ho fafinaretana ho an'i Jesosy mahitanao be ranomaso, be konetaka, be taraina, be alahelo, tsy ahoy aminao. Malahelo izy, maratra ny fony, ty zanako mitomany, malahelo, bogy ranomaso ny tavany. Zay indrindra no ilazako aminao androany fa te hanasitrana anao izy zao arivo zao, anasitrana ny aretinao, anasitra ny fangiry firiny io, anasitra ny fanahitanana io. Dia rehefa sitrany ianao tonga ho azy ny fifaliana. Alleluia. Tamin'ny atalata mandre venareo eriarina azafady, mandre daholo venareo. Alleluia. Tamin'ny atalata tery ambany lavarangana tery dia misy mpivady anankiroa nanantony, dia vo ery ambavady ery izy ireo gardena marika an'izany, dia tena manjombona, malahelo. Rehefa tonga teo akaiky tokoa dia hoe misy mitady, dia rehefa nanatonana teo nolazainy ny problemany, nolazainy marary, tena marary zay mivady pasteur. Misy taratasy zay ampahany taratasy moa saika asehony, fa teo ny nanambarany zay zao izy pasteur porteur na VIH, sy de ao ary sy de enina ny vadiko, kondrany tsy mikaretina zay mivady miresaka aminao zao. Jereko sady mitomany lay lehilahy ary miteny manao hoe raha ny zavatra voaresaka ara-tsiantifika dia
eo amin'ny tempolo andro asisy no mety fetandro avelomanay faorinan'izay de ho faty izay mafy ange zany de nitomany izy nalahelo izy ary zao miteny sady menatra aho no malahelo aho no testa aho kanefa tsy hitako sy atao pastera inona ny atao de nampaherezina teo izy zao no izy Andriamanitra mahay zavatra rehetra ay ny ataony manasitrana ay ny ataony manasitrana na inona retina na inona tsy fahasalamana de mivavaka ho anazy teo zay fa le zavatra tiako mariana malahelo ny olona ao anaty ranomaso ao anaty fahoritsaina rehefa lozoin'ny aretina sy tsy fahasalamana tonga eto anao amin'ity arivo ty mety marary ve anao mety eo anaty fangiry firina mety eo anaty fanaintainana ty ampifaly anao ny tompo androany ty ampifaly anao ny tompo androany mety salamy ianao fa nivatinao ngamba marary mety salamy ianao fa ny zanakao na nyraitapo aminao ngamba marary anio ivavakitsika hitondra fanasitranana ny Andriamanitra de rehefa sitrana isika faly ao amin'i Jesosy tokana ihany inona ry nataontsika zao no izy atolory an'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao avelao izy anjaka sy anapaka ao am-ponao mety efa ela ngamba ianao nanolotra ny tenanao sy ny fiainanao an' Jesosy ka nisaraka tamin'ny volotany kanefa ankehitriny misy zavatra manjobona manome alahelo sy ratrapoanao zao lazaiko anao androany andro mpifaliany ty andro anio ity mifalia ao amin'ny tompo ianao misy fotoana ny ariavana zany zavatra zany no mety mahatonga ny olana tsy vaye mahatonga ny aretina tsy ho sitrane mahatonga ny vavaka tsy valy mahatonga ny fandresena tsy ho azo satria tsy haitsika ny mifaly amin'ilay Andriamanitsika jereo ny gentlisy manompo zavapoana hainy na de Andriamanitra maty azy na de Andriamanitra tsisy azy no topoiny sy vavahany jereo ny fanaovany azy misy fotoantsika kristianina mbaka an'ireny aza diny mihitsy fa ny Andriamanitra de Andriamanitra velona Jesosynao de Jesosy mahery tsy tokony hitanondrika ianao tsy tokony ho kivy ianao anio mifalia ao amin'ny tompo ianao mifalia ao amin'ny tompo frera halleluia halleluia misy tena ataon'ny baiboly manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana tsy de hoe monomonina foana akory avy be indray ny orana takizay anamonjy Noely tary ananina any zao efa tena miady mihitsy ny hira am'izao na eto am-piainona Toriteny azy miravoravo amin'i Jehova Andriamanitra ao de omeny anao zay reniny fonao amen de mandeha zay tadidiko tsara tao amin'ny fiangonana zay noetiko inona ozy izy ianao ny zavatra nitranga nanana olana zay ny trano ivavahana tsisy dalazy fa tonga de tany be am'izao ny trano sy ny asan'Andriamanitra tahaka zany fitaovana tsy misy megafona mararirary zay no nampiasaina tao zava-doza amin'izy io rehefa lany pilina de mamady gesaka ka raha mihiry ianao ary mpanota zay milalao de avery mibe de be tsy akijanona sady manao remix izy manao hoe orim-panota zay milo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 l de tsy mety tapaka tsony raha tsy esorina amin'ny pilina de anakiraiko fatelo anakifito mipivavaka tao lehilahy lehibe anakiroa vehivavy lehibe anakitelo seko lehilahy de anakiroa reo no ampaherezina maraina reo no ampaherezina rivo
reo nitoriana teny alahady, reo nitoriana teny tsy any fety, tsy any andavanandro, zany foana raha zany a. Fa ndray andro ny faly tao amin'ny tompo izay valo mianaka, ny faly nanao iry zay derany tompo, nanao vavaka fanandratana, nanao vavaka fiterana, namangy anay tao Andriamanitra. Alleluia. Tsy miankina amin'ny fahamarona na ny fahavitsiana, ny fahombiazana, fa miankina amin'ny fahaizana mifaly ao amin'ny tompo. Alleluia. Namangy anay Andriamanitra, natao amin'izay ilay iry. Eny tiako Jesosy 7:70 nandeha nitehaka, nandeha nihiry gag zay. Za moa tena nahita avy eny ambonin'le pilipitra kely ray metatra toradro ngamba. Jereko misy mijerijery avy ery lavitra, misy mitilitily avy ery lavidavitra avy ato amin'ny ankavia, avy ato amin'ny ankavana. Reny misy olona nanantona, dia jereko mitsikilo ambaravarakely ny sasany, dia misy inona ary dia fa niditra tsikelikely, niditra tsikelikely, niditra tsikelikely. Tsy izay valomanaka tsony ny tao am-piangonana, tafakatra 80 zay niditra tao. Ary zay tonga ray no vangin'Andriamanitra, vangin'Andriamanitra, vangin'Andriamanitra. Tonga ny fivoriana manaraka, rehefa mbola tafaverina indray. Tonga ny fivoriana manaraka, rehefa mbola tonga indray. Zoro vavolombelona izy ireo tateorina tamin'iny fotoana iny a. Dia zao fahatsapanay, neverinay fa olona be dia be nareo no mihirato, ary tena misy feon-java-maneno isan-karazany. Dikan'izay dia zao notrony lanitra mihitsy zay tamin'io fotoana anankiray eo. Afaka herinandro tao arinan'iny dia hoy ny iray tamin'ireo olom-baovao reo, pasteur a, za sady mahay mason, za koa tena tsy tafandromanitra, aloha tsotsika dalazy ty trano ty pasteur. Nataony dalazy vidy somandimy kitapo, enina kitapo izy, vita dalazy le trano mamovoka. Netsepo-ko tiana mpivarotra anankiray, dia hoy izy miteny, zao nisy pasteur a, reto varavarany reto anirahako mpandrafitra eo. Rehefa mijeren'le mpandrafitra dia hoy izy miteny manao hoe aha, olokotsika ty varavarany ty. Lokona ny varavarana, dia nolokona amin'ny planche de rive. Taitra indray koa fianakaviana anankiray, aleo pasteur amin'ny fiangonana mihitsy ny lokona, lokona amin'ny fiangonana. Taitra avy any koa ty rahalahy anankiray, pasteur azo tendrena ato am-piangonana ve ny gitara? Za mahay miteny gitara. Tena 3 volana efa bolana taorin'izay lasa nisy zava-maneno tao am-piangonana. Zay no nampiasa bafila sy ny be tany voalohany indrindra, satria mibatain'ny rahalahy avy any sy ny be tany. Dia natao tao ny haut-parleur, dia nasiana micro ny gitara, dia nisy ampli tsotsotro zay, dia mba nidobodoboka tao am-piangonana. Ohatran'ireny mba tena inon'ireny mihitsy. Tsara ny Jesosy. Alleluia. Dia nasitana anao Andriamanitra androany, dia mahany io problemanao io izy, dia hitondra fiadanam-po ao anatinao izy, dia hanome fifaliana mateza ho anao izy. Fa zao fotsiny ihany a, mifalia ao amin'ny tompo ianao androany. Mazava amintsika ve ny tenin'Andriamanitra azafady? Tao anao hira anankiray tsika, faly miaraka amin'ny Jesosy tokana ihany. Vita io hira io, valakitsika, tahin'Andriamanitra ny anao, zay mila fanafana, vavao hoe afao Andriamanitra, afao androany, hanafaka anao ane izy. Zay mila fanasitranana, teneniny tompo androany, tompo tsy manana
zavatra hafa homenanao ao afa-tsy ny fiderananao fanandratana ny anaranao faly ao aminao amin'ity arivo ity dia anasitrana anao ny tompo amany olanao ny tompo amin'ity androany ity tsangantsika taontsika mpity afatana zany hira izany 500 am'zato samy mihira mafy ho voninahitry ny tompo